ratsy élites Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Ry Andriamanitra raisanaka fanahy masina mitera sy mankalaza ary mivoninahitra anao zahay fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia venonanatra mpamonjena tratindray izo andro anio izaho. Eny tokoa tsy arena tanjaka izany fa noho ny famindramponao mahagaga kondretsy izay miarabanao mpanetry tena manoroka ny tongotra masina ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ary dia mangataka ny famindrampo avy aminao zahay eny ny fanadiovanao miaranao sarobidy ary dia mangataka rehefa masina mba hitoetra tena tinay ampahirany fosina ny fanahy ary dia zony manatanteraka nisitraka ao amin'ity andro ity voninahitra. Tehirizo mbanatry ny fahasoavanao ny mpanamponao tsirairay avy ary dia oka ny fanahy masina ny taradalana anay tompo andrenesana ny feonao sy andehananay araka nisitraka ao. Ampereza ny mpanamponao tsirairay avy. Menaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta na zona manisy mangataka izany vavaka izany. Saotra ray malalo. Alleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny alavany ny fahasoavana mpampiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay amintsika amin'ity andro ity dia araka ny voasoratra amin'ny Isaia 40 andininy faharokatra amin'ny andininy fahefatra. Isaia 40 andininy faharokatra amin'ny andininy fahefatra. Vaky toy izao menaran'i Jesosy. Fa indro ny aizina manarina ny tany ary ny azopito manarana ny firenena. Fa aminao kosa ny mpisahan'i Jehova ary aminao ny mpisahan'ny voninahiny. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka mankeo amin'ny famirapiratany ny mpisahanao. Atopazo manodidina ny masonao ka jereo, izy rehetra dia mivoroka mankaty aminao. Ny zanakao lahy dia avy lavitra, ny zanakao vavy dia sakelena. Amen. Mitondra antsika izany amin'ny lohateny hoe asiako totohondry ireo sangany ratsy fanahy. Asiako totohondry ireo sangany ratsy fanahy ho ny tompo. Adin'ny olona tokoa indray fa io Andriamanitra ivavahantsika io dia Andriamanitra izay mahery, Andriamanitra mpiady, Andriamanitra tompon'ny tafika, Andriamanitra izay maneho ny heriny handresen'ny fahavalony ary koa izay fahavalontsika raha teo. Ka ny orany tompo dia mampatsiahy zany ary aoka sika hihaino tsara izay ambaran'ny tompontsika. Hoy Andriamanitra raitsy to, amin'izao fotoana izao dia manolotra kapoaka ho an'ireo sangany maneran-tany izay nifehy ny politika, tontolo ara-bola ary ny indostrian'ny fanafody na ny farmasia ny tomponao. Ny indostria resahany eto dia ilay lazaina hoe indostrian'ny zava-mahadomelona, orinasa makadiry sy mahazo tombony. Ny farmasia lehibe mantsy na ny big pharma dia tsy liana akory ny amin'izay fahasalaman'ny olona fa ny fitadiavana ny tombotsoany ary ny famoronana zava-mahadomelona no zava-dehibe aminy dia ninona moa zany afa-tsy ny fanafody simika misy poizina izay natonga ny olona hiankin-doha hamelona ny arenan'izy ireo amina miliara dolara maro. Natafy ny herin'Andriamanitra mba hanatanteraka ny fanehoan'ny voninahiny ary ihany koa ny kapoka mafy sy tampoka izay ho tanterahako ny tompo amin'ireo sangany amin'izao tontolo izao izay miafina amin'ny aloka sy ny mifehy ny vahoaka. Ampy izay ho ny tomponao, ampy izay. Hitako ny kapoaka ny fahatsoan'izy ireo, ny famitahany sy ny fifehezany ary ny fanodikodinina tanterahiny. Ny mpanan-karena dia ahitany tenany ho toy ny amperora tsy mitafy. Nalaina tamin'ny boky ho an'ny ankizy antsoina hoe The Emperor's New Clothes izay radia dia manao hoe ny akanjo vaovaon'ny amperora dia mitantara ny ilay tovolahy izay nandresy lahatra ny amperora fa nasaina nanao akanjo tsara tarehy izy, akanjo ranomarina, io akanjo io dia tsy misy akory. Nandresy lahatra ny amperora izy mba hanao matso manodidina ny tanàna amin'ny fanaovana an'io akanjo tsy misy io dia
izay no anjara miandry ny sangany amin'ny fanatontoloana hoy ny tomponao. Ny saram-be-bahoaka no nandresy lahatra nampiarora fa tena mitanjaka izy ary tsy manao fitafian'ny mpanjaka. Ny saram-be-bahoaka koa no anala ireo sangany maneran-tany amin'ny akanjony tsara tarehy, ny arenany sy ny fananany. Ary aseho ireo manan-kaja ireo hoy ny tompo dia ilay tompony tafika any an-danitra. Tsy hoe lary dia ho hitanao fa Jehovah Andriamanitrao no mandeha ao alohanao tahaka ny afo mandevona ny zavatra rehetra. Ho toritory hanery azy hilefitra eo anatrehanao. Horoahinao sy haringanao tsy misy atakandro izany araka ny tenin'ny fikasan'ny tompo. Manontany angamba ianao hoe ahoana nanao tanteraka izany fa matanjaka sy manan-karena izy ireo, voaharo tsara sady miafina. Izaho kosa dia milaza aminao hoe raha izaho ilay izy adraika mandrakizay dia tsy misy zavatra tsy haiko hoy ny tomponao. Ahoana moa no nahafahany miaramila ny farao rehetra sy ny tenany koa aza natelina tao amin'ny ranomasina mena, nefa dia nataoko izany. Iza no teo amin'ny Israely no afaka nieritreritra fa ny fahavalony dia afaka nanenjika azy ary dia minitra tampoka tahak'izay dia foana mandrakizay, ho aringana mandrakizay, tsy ho hita intsony hoy ny tenin'Andriamanitra. Izaho no Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izaho hoy ny Jehovah tompony maro. Izaho mantsy nahary lanitra sy ny tany, any zavatra rehetra hoy ny tompo. Lanitra sy izay fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro. Iza moa ny olona izay ho tadiaviko ny tompo, ho valiko hoe ny olombelona ny zavaboariko ary tsy handefitra amin'ny fanavana ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny ankizy aho, satria izany no asan'ny fahavalo, handravana ny zavaboariko sy hanovana ny zavaboariko. Tsy misy mahalala ny hevitro na ny heriko afa-tsy ny zanako ilay antsoina hoe Jesosy Yahoshua. Koa raha tianareo ny hanandrana ny sombintsombina mieritreritra sy ny sombin'ny heriko dia mankanesa eo amin'ny zanako ka mangataka aminy mba hanomenareo fanambarana ny mikasika ahy. Raha ianareo izay any an-danitra aho dia mahery indrindra, izay mahay manao ny zavatra rehetra, izay mahafantatra ny zavatra rehetra, na iza amin'ny fotoana rehetra. Izaho no lehibe, izaho ilay izy no miteny. Ankehitriny ary zanako, antombohy ny fanambarana ny teniko amin'ny fanjakana ety an-tany. Ambarao izay nolazaiko na izay fanomeko ny mpaminaniko marina. Fa rehefa mitory ny teniko ianareo dia miazona ny fahefanareo ara-panahy ety an-tany. Ianao iary, efa omeko fahefana nitsaka menarana sy maimoka ary noritory ny hery rehetra nanana amin'ny fahavalo ianareo ka tsy ampaninareo izany. Ampiasao ny feonao anaka, asandrato miray feo ny feonao, fa mahery ny feonao, heriko hoy Jehovah. Indry ny modely ambavaka hivavaka amin'ny feo mahery iray hanoherina ny fandarana asa sy ny drafitra mandrava ny fahavalo maneran-tany. Tsy haresy ny fiangonan'i Kristy ny vavadin'ny elo. Mianaran'i Jesosy Kristy, izahay dia manapaka sy manambara ny faharesena sy ny fandalana zaza ny tetika rehetra ataon'ny sangany amin'izao tontolo izao. Ndreto izany ny famoahana ny otrieretina vaovao maneran'izao tontolo izao dia ireo aretina izay tsy mbola nisy taloha fa atao izay ampisy azy, ny fanampoivenana ny rivotra, ny sakafo, ny rano mandeha, ny loza izay foronina, ny doro-tanety sy ny fipoahana volkano, horohon-tany sy ny toetrandro manimba, rivo-doza, havandra, tondran-drano, hain-tany izay nateraky ny géo-ingénierie sy ny tambajotra arpa maneran-tany. Fifehezana ny fitantanam-bola eran-tany, ny fanenjehana ny kristianina, ny ady an-trano sy ny rotaka ny tanan-dehibe miaraka amin'ny fandrobana sy ny fanafiana karakarain'ny fanjakana pisoloky any ambanin'ny tany. Fanafiana amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika, fanafiana fiaran-dalambe, fanafiana ny fiaramanidina, fanafiana ny fitateram-bahoaka ary ny fitaterana
entana. Fandranana olona sy ankizy ho an'ny firaisana ara-nofo, ny tsy fampin'ny sakafo sy ny solika izay atao izay tsy hampisy azy, ny fandaharam-potoana ny LGBT sy ny fanaovana tsinontsinona ny fantrapahana zaza mandra-pahatanteraka izy ireo ilay antsoina hoe fandalan-jaza, ny fampiasana ny faharanitan-tsaina artifisialy ny antsoina hoe intelligence artificielle amin'ny drafitra ratsy amin'ny fitondran'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny firaisan-kina amin'ny mahafiangonan'i Kristy antsika dia mijoro anohitra ireo tetika ratsy ireo isika ary mandrary izany. Amin'ny alan'ny herin'ny ranony zanak'Andriamanitra Jesosy avy Nazareta no manambara ny tsy fahombiazan'ny teti-dratsin'ny Satana rehetra eo amin'ny fandresena sy ny fahafatesana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manapaka sy manambara ny fahatapahana sy ny fandravana ny lainga rehetra, ny osoka rehetra, ny fifidianana, ny teti-dratsy rehetra ary ny izay rehetra tanterahan'ireo sangany dia ny lohan'ny Satana amin'ny fahazavan'ny fahamarinana mirotsaka toy ny safi-drano amin'ny tenim-bohitra sy ny fiarahamonina olombelona izay maneran'izao tontolo izao. Manapaka sy manambara isika fa tonga amin'izao tontolo izao ny taom-pitsinjana amin'ny andro farany mba hanompoana an'Andriamanitra marina tokoa, dia tonga ny tsirairay hanana izay ilainy eo amin'ny fokom-pirenena sy ny firenena rehetra amin'ny lafim-piainana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta dia manapaka sy manambara isika fa manomboka ny andro lehibe ny valisoa sy ny valim-pity sy ny fitsarana dia hitsahatra izany raha tsy fandoravan'Andriamanitsika sy naringan'Andriamanitra ny rafitra ratsy rehetra sy natsangany ratsy eran'izao tontolo izao. Novoravarain'ny sabatra sy lanin'ny afo ny foiben'ny lainga sy ny fanandevozana izay nanagadrana olona hatramin'ny taranaka faramandimby. Mianaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta dia manapaka sy manambara hetsika lehibe fanairana ny feon'ny fieritreretana ho amin'ny tsara sy izay hahatonga ny etaeta fahamarinana sy fahafahana ary fiadanana. Ny voninahitran'Andriamanitra dia mirapiratra amin'ny alan'ny zanany sy ny vahoakany mahatoky dia tanteraka tokoa ny fiposahan'ny fahazavan'ny fiainana sy ny fahasitranana. Amin'izay izy ireo dia hahita ny mpamorona sy ny mpamonjy handray ho tompo ary hanampy amin'ny fanjakana toy ny fanjakan'Andriamanitra ho an'ny fianakaviana lehibe ny zanak'Andriamanitra. Amen dia amen. Andriamanitra Resto manambara izany. Saotra tompo malala dia rahalaza saotra ho anao ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka Andriamanitra rehetra. Magaga tokoa ny herinao fa Andriamanitra mahatoky ianao. Maneho ny voninahitrao sy ny herinao anivon'izao tontolo izao ianao ary na dia verin'olona fa atao tsy mihetsika sy mangina azy ianao dia miandry ilay fotoana dia ny fotoananao ka mitampoka sy mahery vaika no tanterahinao ny fanafiana famelezana totohondry ny sangany amin'izao tontolo izao satria ianao ny tompon'izao rehetra izao mahefa ny zavatra rehetra ary dia mahatanteraka ny sitrakao amin'ny lafim-piainana rehetra. Saotra tompony izany aidiny mandrakariva ny faina masina mba hampahery ny vahoakanao tompo ary dia izay dia afaka nitoetra ho tsy azo ny tebiteby manoloana ny asanao mahagaga. Dia izany faina masina izany ny asa mahery ary dia ny rifotry ny fahafahana hitoetra amin'ny vahoakanao ary izay tompo dia ho fenona ny fiadananao. Ny voninahitra dia ho anao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Dia aminay kosa mpanomponao sy ny vahoakanao ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy ao fanay masina. Koa mitahintsika ny tompo dia miaro amintsika, mampamirapiratra ny tavany amintsika ny tompo dia mindrafa amintsika, manandratra ny tavany amintsika ny tompo dia manome antsika ny fiadanany. Mandehana mahereza tsy miova Jesosy ho malika anio ary ho mandrakizay fa n'Andriamanitra tokana sady marina kosa ny voninahitra azy hatramin'ny taloha ankehitriny
aritra ho mandrak'izay mandrakizay. Misaotra Jesosy Tompo. Alleluia. Amen.